Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao amin'izao alina izao hasainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany eo amin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra avy hatrany ary no anokafantsika ny vaovao mitohy hatrany ny fiteteza-paritra ataon'ny kandida marika Ravalomanana laharana 520 ao anatin'izao fotoanan'ny fampelezan-kevitra izao ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra atsinanan'ny nosy no notsidiany tato anatin'ny andro vitsivitsy izao ny fiaonany tamin'ny ponina tao tsara tanàna ary no arahintsika ato anatin'ny ity fanadihadiana ity dahoary aza matahotra anareo fa mino fotsiny ihany fa naiza ary na inona ataontsika tsy maintsy mandresika bata fandreseny dia amin'ny fafito volana novambra io misy lay laharana 520 marika Ravalomanana za kandida amin'io ka dia miantso anareo hifidy zay natoko avaka ty manifesto ty listy ny zavatra ho ataony dady ty rehefa mibata amin'ny fandreseny dada dia mitondra ny firenena indray job nataony amboarina daholo aloha ny lalana makaty tsara tanàna sy eto Madagasikara zay manamboatra lalana rehefa fantatra hoe ty ny lalana amboarina dia mitady fitaovana bulldozer engin rehetrarehetra dia amboarina izy tady vola amin'ireo mpamatsy volontsika faharoa tsy maintsy apetraka fandrimpahalemana zao ihany izy hoarovana ny olona sy ny fananany ary fomba hirovana azy tsy maintsy apetraka aloha ny fitsarana tena mitsara marina azonareo zany ny fitsarana io ihany daholo na miezaka ataony inona raha mitandro ny filaminana rehefa mipitsara na ny fitsarana tsy mandeha araka ny fahamarinana sasapona zao miasa azonareo ve noho izany tsy maintsy apetraka aloha le bonne gouvernance ady amin'ny corruption ady amin'ny kolikoly samihafa efa mipetraka zay dia reo mpitandro ny filaminana ndreo koa ametsika fitaovana sahaza ho azy fa anisany manatanteraka fampelezan-kevitra ihany koa ineny Lalao Ravalomanana no fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana laharana 520 tamin'ity androany ity dia tany akadina Andrina sy Alasora ary Ambomanambola indray no notsidiany arahantsika avy hatrany ny sary ny tao amin'ny boriboritany 5 androany no nanatanterahany ineny Lalao Ravalomanana ny fampelezan-kevitra ny tety fokotany maro izy ka anisan'izany ny tao Andrano-Bevava sy tao Andravoangy nisy nandritra ny fandalovany ny fizarana sakafo masaka ho an'ireo be antitra ny tafa mivantana tamin'ny ponina ihany koa ineny Lalao Ravalomanana nampahafantatra ny vinanasa ny kandida marika Ravalomanana fa indrindra ny mikasika ilay manifesto izay fanomezan-toko ho an'ny vahoaka malagasy tahaka ny fanaony rehefa mitafa mivantana amin'ny ponina toy izao dia mampianatra hatrany ny ponina izy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Ty le bulletin tokana ty mihitsy izy ty. Rehefa tonga amintsika misy zavatra vaovao. Ny zavatra vaovao alohan'ny andraisantsika an'ity dia mijereo fa misy soniany bureau délégué de vote anankiroa atao ambadika ato. Tsy anareo akory ny manao soni fa misy délégué de vote anankiroa dia misy ny soniany ato. Izay vao raisiny ity. Raha vao tsisy sonian'olona ato anankiroa any délégué de vote dia maty ny vatontsika dia rehefa tonga ao amin'izy oloaritsika dia ity le izy ity le laharana 520 ty misy cross ty eo akaiky nyty maitsomaitso faharoa ty tonga dia mifanandrify amin'io dia manao an'ity cross ty tsika ity cross ty manamarika fa laharana 520 misy sariny dady eo dia misy numéro 520 ty nampatsiahy even'ilio olona Olga Malason nandritra ny fitafany tamin'ny ponina ihany koa androany fa tokony ahay safidy ny malagasy mba tsy verenany ny niseho tamin'ny taona 2024 indray satria ny vahoaka izao no tompony safidy ny firenena vanina dia mila olo-pirenena vanina isika rehetra olo-pirenena vanina fa ametraka filoham-pirenena vanina ihany koa iza lay filoham-pirenena petraka mila mahay misafidy tsara mba tsy hiverina tsony ny tantara taloha tomefy olona trano moa ny fampelezan-kevitra izay tanterahany tiako Madagasikara sy ny KMMR satria liana te hafantatra ny olona ny mikasika ny vinanasa ny kandida marika Ravalomanana
Fampitohy hatrany ihany koa ny hetsika ireo olon-tsotra ho fanohanana ny kandida marika Ravalomanana toy izay nisy nandritra ny roa sabotsy izay. Rahampitso ivoaka ny Antananarivo izy ireo ary azo an'Ambohimalaza amin'ny 7 maraina araka izany fiangana eo mahazo ka mifarana any Ambohimalaza ny carnaval. Isy mandritra izany ny fijanonana amin'ny tanàna rehetra manamorona iny lalana iny. Jessica Miray sy Rivo Rajonaro Velo. Efa nandritra ny roa sabotsy izay no nisy ny hetsika ny olon-tsotra anohanana ny kandida marika Ravalomanana. Mbola hitohy rahampitso soatrany izay hetsika izay ka ivoaka ny Antananarivo ireto tanora ireto hanao fampelezan-kevitra. Iainga eo mahazo ny carnaval amin'ny 7 maraina ka mifarana any Ambohimalaza. Isy ny fanentanana isaky ny tanàna manamorona iny lalana iny. Isy ihany koa ny kilalao karazana radio crochet ka izarana loka ho an'ny olona mahavaly ny fanontaniana. Tsara hatrany ny manamarika fa tsy misy ny famatsim-bola avy amin'ny antoko-tiko i Madagasikara na ny KMMR fa famatsim-bola avy amin'izy ireo madiodio. Ho an'ny carnaval dia nieritreretina hoe ivoaka kely ny renivohitra izahay. Ny antony dia efa maro ny mpisehatra efa manao eto an-drenivohitra dia mba nieritreretina hoe mba omena tombony koa ny ivelan'ny Antananarivo izany. Dia mieritreritra izay hoe andeha ho any Ambohimalaza any rahampitso. Dia ny fotoana moa izany rahampitso maraina sabotsy amin'ny 7 ora no fandraisana ny mpizaika rehetra dia miainga eo izahay amin'ny 7 sasany. Eo amahazo eo amin'ny tranonjiro eo zany no repère omenantsika rehetra izay vonona andeha antsitrapo dia manao fanentanana isika eraky ny lalana izany hoe mandalo any mahazo any Ambohimangakely mandrapatonga any Ambohimalaza. Rehefa tonga any Ambohimalaza kosa dia isy ny fanentanana ohatry mahazatra fanazavana ny manifesto ny dada. Eo ihany koa misy karazana ohatry ny kilalao izay mbola tsy tena nisy nanao dia izay no anisany nakanay an'ilay inisiativa hoe anao karazana radio crochet. Dia misy loka izay tsy nisy famatsiana avy any ivelany izy io fa tsara sitrapoanay moa izany dia izahay samyizay olon-tsotra ihany no nivondrona dia niezaka nanambatra izay mba kely anananay fandraisana anjara fandaninany dada dia izay no loka hoentina amin'ny fotoana io eny Ambohimalaza. Hitantsika moa amin'izao fa efa miditra ny fidiran'ny mpianatra dia amin'ny ankapobeny fitaovana ampiasain'ny mpianatra izany misy kahie ao, misy stylo. Tsy manohana kandida hafa izahay fa i marika Ravalomanana no safidianay ho tohanana noho ny fahitanay ny zava-bitany nandritra ny 7 taona izay tsy nisy nahavita nandritra ny 50 taona. Hitanay ihany koa ny hoavin'ny Madagasikara sy ny taranaka miaraka aminy. Ireo no antony anohanana ny olon-tsotra ny kandida laharana 520 marika Ravalomanana. Tsy sandaina vola ihany koa izy ireo fa mamoaka vola aza ho fanehoan'izy ireo ny fanohanany any marika Ravalomanana. Zavatra tsotra kely izay mamaly ny filozofia ny dada ihany hoe hiaraka ampandroso ny firenena ny tanjony. Matsiaro tompona andraikitra ny akamaroana eo tanora daholo ary samy miketriketrika any amin'izay toerana misy azy ihany ahafahana mamita an'izy io izay amin'ny teny vahiny hoe zéro subvention. Tsisy fanampiana zanay izy io fa tena hoe miala posinay fa tsy mampanina anay fa ny firenena sy ny taranaka no ambony indrindra. I dada no naharesy lahatra anay. Ny antony tena marina ny tenanao hoe be da be ny safidy fa misy koa nefa ny safidy izay efa hita ny asany. Dia raha ny tena maharesy lahatra anay manokana dia efa nandeha ny efa nitondra teo dada ary efa azo tombanana ny zava-bitany raha oharina amin'ny mapy 1 ilay teo aloha mapy teo ity zany ohatra dia efa be da be ny zava-bita raha tsy resaka afa-tsany lalana antsika efa any amin'ny 9,000 kilometra nefa vita izay tsy misy eto Madagasikara mbola navitany izany. Ary eo koa ny resaka araka ilay teneniko teo hoe mitsinjo ny taranaka, ny resaka fampianarana, ny resaka disiplinina, ny resaka fiarah-miasa amin'ny any ivelany dia azo lazaina fa maty ihany ny fomba fiasany ary afaka mitondra somatsara Madagasikara any amin'ny tanjona iriny malagasy rehetra. Isy hatrany moa ny diabe eto Antananarivo izay mifarana eo Ambohijatovo rahampitso. Ny hetsiky ny olon-tsotra ho any Ambohimalaza ihany koa dia hifarana eo Ambohijatovo hatrany. Ohatran'izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia samy manao izay ho afany amin'ny fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana laharana 520 ihany koa ireo mpiara-miasa sy ny mpanohana azy akaiky. Ho an'ny androany dia nisy ny fampelezan-kevitra narahina fanentanana nataon'ireo solombavam-bahoaka na Tsimon-drano teny amin'iny distrikiny hatrany. Vory marobe ny olona na dia tsy ny kandida mivantana azy no teny antoerana. Nisy ny fanomezana ny torolalana sy ny fampianarana ny olona ny tokony atao mandritry ny andro ny fifidianana ary tsika avy hatrany ny antsiprian'izay.
Voromaro ireo olona teto amin'ny distrikta na Tsimondranona, komina samihafa no niara-ny entana nampiseho ny fahavinonany anoana ny kandida marika Ravalomanana laharana 520. Nianga tao ankady Vorobe Solandy, ny toy tao Antsahamasina ary ny farana teto Antanimenabe, ny fampelezan-kevitra. Teny aminareo ny fijerenan'ny commune fa amin'izao ane ka manaitaine sahirana de sahirane fa saingizay le herin'Andriamanitra miaraka amin'ny tompo tsy maintsy mandresy marina zany de resy lahatra zay fa alao iverina amin'ny dada ny fitantanana. Taorin'izay dia nisy ihany koa ny fanentanana samihafa sy ny fanomezana toromarika ireto olom-pirenena ireto. Tao daholo mifidy aza meritreritra hoe efa lany dada fa be da be zay teo tamin'ny Menabe ka za tsy handeha. Tsia mandehana manakery ny vatonao anankiray manana ny lanjany very be dada raha very anao zay Vaovao bureau de vote de miazakazaka ny zanak dady. Na dia fotoana fohy ihany aza sisa no ahafahana mifanentana ato anatin'izao fampelezan-kevitra izao dia samy manao izay tratry ny heriny avokoa ireo mpanohana ny kandida marika Ravalomanana amin'ny fampandaniana ity kandida laharana 520 ity. Tsy ny distrika na Tsimondranona irery ihany no manao hetsika toy izao fa ireo distrika rehetra manerana ny faritra ihany koa. Ny toy tany amin'ny komina ambanivohitra Ampefy distrika ny Soavinandriana Itasy ny fandehanana ifotony nataon'ny ekipa ny vondron'olon-tsotra Fohibe Fokotany Valo no notetezina tamin'izany. Nisy ny jiabe namakivaky ny Fokotany ho fampafantarana ny vinan'asan'ny kandida marika Ravalomanana ary koa fanentanana ny olona andeha hifidy. Jessica Miray. Faritra maro izay no efa nanatanterahan'ny vondron'olon-tsotra fampelezan-kevitra ho fampandaniana ny kandida marika Ravalomanana ka ny toy tao Ampefy indray izay fampelezan-kevitra izay. Fokotany Valo izany no nanatanterahana ny fanentanana toy ny taona talata maty, Avarabohitra, Ampary ary Atiakena. Nandritra ny fotoana ny tentezana Fokotany dia tsy nisalasala ny mponina ny zava-misy iainan'izy ireo, indrindra ny olana landovan'ny mponina ny ambanivohitra izay miaina amin'ny fiompiana sy ny fambolena taoriany ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2020 ireny. Miandry araka izany ny mponina ny amin'ny toerany ny iverena ny kandida marika Ravalomanana indray eo amin'ny fitondrana. Ny etaetanay zany dia mba manentana ny olona izay hifidy marika Ravalomanana satria izay efa natsapa sy resy lahatra ny tamin'ny fitondrana nataony fa tsara amin'ny fiainanay tamin'izany dia manainga ny olona rehetra izay mba hifidy amin'ny marika Ravalomanana. Ny hafatra ho amin'ny vahoaka tsy misy mahay mitondra firenena afa-tsy andriamatoa marika Ravalomanana rery ihany mahatafavoaka ny fiainam-pirenena, ny fiainam-bahoaka. Zavatra misy ao anatin'ny fizarana karaha-pifidianana to dia ny karaha-pifidianana izay nimero karaha-mpanondro anatin'ny karaha-pifidianana tsy mitovy ny nimero karaha-mpanondro ary rehefa nanontany zay teo amin'ny fizaran'ny karaha-pifidianana dia niteny sy nanambara izy fa mety zany. Izay kosa nefa manetratra ny mpizaha fa tsy mety zany satria amono sy andrava le vato eto anaty amin'ny Fokotany izay misy anay. Azay manam-pitiavana andriamatoa marika Ravalomanana mba ho tonga sy ho toetra ao an-terana satria zahay dia tsy nanana olona navita afa-tsy marika Ravalomanana teo anaty ny fiainana. Ka zay mba angatahanay mety ve toko sa tsy mety fa sao dia mba hanimba mivatonay tan'ity Fokotany ity dia aty ampendohana dia mamila mba ho jerena sy ho fatarina tsara hoe izao marina ny tena fahamarinana ao anatin'ny bulletin ny karaha-pifidianana na izao marina ny tena misy ka dia ilaina zay to misaotra anao. Olon-tsotra fitetezana tokantrano, fampahafantarana ny olona ny filatsahan'ny kandida marika Ravalomanana ary ny fampahafantarana ihany koa ny manifesto dia ilay fanomezan-tokony malagasy avy amin'ny kandida laharana 520 no natao nandritra ny fampelezan-kevitra tany Ampefy. Lafim-baovao hafa kosa indray ny voalohan'ny volana novambra izao no ankalazana ny fa-420 taona nazahoan'ny Algeria ny fahaleovan-tenany. Isy ny fankalazana izany andro izany eto Madagasikara manomboka ny alatsinainy izao ka isy ny fandefasana horonan-tsary mihetsika ho fanehoana ny zava-nisy ny ainan'ny Algeria nandritry ny fotoanany fanjanahantany. Ito mandritry ny 3 andro ny hetsika ka tsy farana ratsy ny alarobia 2 Oktobra. Jessica Miray sy Reva Rajonarvelo.
Ny voalohan'ny volana novambra no entina hanamariana ny fetin'ny fahaleovantena ho an'ny Algérie. 17 taona no nanjanahany Frantsazy, ka nisy ny tolona izay natao tany Algérie takina ny fahaleovantena. Naharitra 7 taona izay tolona izay. Nanomboka ny voalohan'ny volana novambra 1790 ka tsy nifarana raha tsy ny faha-7 ny volana jolay 1790. Colonisation de peuplement no niainan'ny Algérie nandritra ny 17 taona. Satria no entina tany avokoa ny mahantra rehetra avy any Europa anango-karena ny Algérie ary natao toa ireny tsy nisy poniny ireny tao amin'ity firenena ity araka ny fanazavany ambassadeur ny Algérie miasy eto Madagasikara Vaovao Mbs Zoma. On commémore le 64e anniversaire du 1er novembre. On commémore une date historique. On commémore un événement historique qui a mis en conflit le peuple algérien avec l'armée coloniale et avec la population qui a été immigrée en Algérie. Population qui est venue de divers horizons, pas uniquement de la métropole, comme on appelait à l'époque. Il n'y a pas de message. Ce film est adressé aux jeunes générations, est adressé à la jeunesse algérienne pour rappeler l'histoire de l'Algérie, le vécu de l'Algérie indépendante, le vécu de l'Algérie combattante. Quand on commémore un anniversaire, c'est pour la mémoire de l'histoire. Ne dit-on pas qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est un peuple qui est voué à l'échec? C'est pour cela qu'il est très important de rappeler l'histoire du peuple, l'histoire de la nation, l'histoire du pays. Misy fandraisany betsaka amin'ny tantaran'i Madagasikara ny niainan'ny Algérie toy ny tolona nataon'ny Malagasy tamin'ny taona 1790. Fanapotehana sy famonoana ny mponina amin'ny firenena iray ny fanjanahantany ohatrany ity ambassadeur algérienne ity. La colonisation a pratiqué ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Ça veut dire quoi la politique de la terre brûlée? Les colons, avec l'organisation de l'OAS, l'organisation armée secrète française, qui a commencé à brûler tous les établissements algériens, toutes les bibliothèques algériennes. Elle a fait sauter les ports, elle a fait sauter les aéroports, elle a détruit toutes les infrastructures qui ont été construites. Parce que l'objectif était de faire en sorte que l'Algérie indépendante, lorsqu'elle proclamera son indépendance, se retrouvera dans le néant. Aucune structure, aucune infrastructure et également aucune élite pour encadrer l'État, le nouvel État algérien. Voilà ce qu'était la politique du colonialisme, que le colonialisme n'a jamais été un système égalitaire, n'a jamais été un système, comment dire, de liberté et il n'a jamais été un système de fraternité. Le colonialisme a toujours été un phénomène d'occupation et d'extermination, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et l'histoire de Madagascar également contient des épisodes. Je citerai uniquement les événements de 47 et de 48 où des citoyens malgaches ou des populations malgaches ont été exterminées pour ne pas laisser le peuple malgache prendre son destin en main. Nanomboka ny taona 70 dia lasa fitaratry ny fahalalahana maneran-tany i Algérie ary betsaka ny firenena afrikana nakatahaka azy hiady amin'ny fanafahana toy ny Afrika Atsimo sy Namibia. Dia mifarana eto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao ankasitrahany ianao tany eto Katrano nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-peona ary manome fotoananao amin'ny rapitso toy izao indray.